Iarabanao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao raha ny sary azo tamin'ny zana-bolana sy ny zava-nisy tamin'ity anio ity dia tsy misy ny rivo-doza inaiforona mety akasika Madagasikara mandritra nyity herinandro ity fa ny rivo-doza 20 izay hitantsika amin'ny sary kosa indray dia atombanana mianatsimo izy ato anatin'ny 3 andro avy ary mihamanalavitra ny morontsiraka Madagasikara aorian'izay tsy akasika velivelan'ny nosy zany ny fisian'ity rivo-doza ity. Ny eto Madagasikara kosa indray dia ny talio no saika ibatoerana mandritra ny ety herinandro ity mazovana araka izany ny orana tandrivon-drahona izay mety ho araikotroka amina toerana maro manerana ny nosy ankoatra ny tendrony atsimo Madagasikara iny no somary homaimaina ny andro. Ny maripana kosa indray dia mafana hatrandro ny andro atao anatin'ny vanim-potoana fahavaratsika any amin'ny alarbiany no mety hisy vidinana kely izay maripana izay ho an'ny voatany fa mbanana hiakatra kosa izay any amin'ny faraparany herinandro anoany raha ny toetry ny androntsika roan'ny rapiso vao maraina dia misy ny tandrivon-drahona ho an'ny morontsiraky ny faritra Sofia Boeny sy ny any amin'ny faritra Diana mandrahona kosa ny andro ho an'ny voatany. Ny ambiny dia ibalika ny masoandro raha ny pitso tolakandro mitoetra ny oram-baratra saika amina faritra maro manerana ny nosy izay mety ho arahina kotroka moa amin'ny ankapobeny izay orana izay ho an'ny faritra anosy sy ny morontsiraka andrefana rehetra kosa indray dia maina ny andro raha ny vinavina amin'izay rapitso tolakandro izay. Ny maripana andrasana dia manodidina ny 4 ka hatramin'ny 8 ho an'ny voatany ary saika maherin'ny 1 degré celsius avokoa ny maripana any amin'ny morontsiraky Madagasikara. Raha ny toetry ny androntsika ho an'ny talata dia mbola hita hatrany ny orana tandrivon-drahona mety ho araikotroka amina faritra maro ankoatra ny faritra Androy sy ny morontsiraka andrefan'ny Madagasikara ary koa ny tendrony avaratry ny nosy iny saika amin'ny tolakandro moa no isiny izay orana tandrivon-drahona mety ho araikotroka izay. Ny maripana voavinavina dia manodidina ny 4 ka hatramin'ny 7 eo hatrany aloha ny maripanantsika andrasana ho an'ny voatany. Raha ny morontsiraka kosa indray mety misy mahatratra any amin'ny 5 degré celsius ho an'ny faritry Melaky sy ny any amin'ny faritry Sava. Ny ambiny kosa raha ny morontsiraka izay hatrany dia 13 ka hatramin'ny 14 degré celsius eo ny maripana voavinavina. Raha ny toetry ny androntsika ho an'ny alarobia dia mbola hita taratra hatrany izay oram-baratra izay saika manerana amina faritra maro ankoatra ny faritra Androy ary mety hitatra ho an'ny faritra Anosy ihany koa izay toetrandro maina izay torak'izay ihany koa ny any amin'ny faritra atsimo andrefana sy ny morontsiraka andrefan'ny Madagasikara izay tombanana hijanona maina hatrany ny andro. Raha ny maripana voavinavina dia mety ho tafidina hatramin'ny 4 degré celsius ho an'ny voatany raha toka tsy dia misy ny fivanagoavana andrasana mahakasika an'izay maripana izay ho an'ny morontsiraky Madagasikara. Hitantsika any amin'ny faritra Sava hatrany ny ambony indrindra izay mahatratra hatrany amin'ny 13 degré celsius ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alarobia izay hatrany. Izay ny météo tamin'ity anio ity ary raha pisindray fotoana manaraka veloma tompoko.